Fisoroana sy fikolokoloana ny prostate no resantsika nytiany ity. Mila mifehtena amin'ireo sakafo hohanina aloha voalohany indrindra. Aza mihinana sakafo matavy be matetika, tsy dia tsara misotro ronono betsaka, indrindra ho an'ilay olona nahazo azy taona. Tsy haiko koa izay namorona an'ity hoe rehefa antitra dia hoe misotro ronono ny ianarany. Manahirana be ny misotro ronono rehefa mitombo taona ny olona, fa manana olana izy rehefa avy eo. Ny legioma sy ny voankazo mena manan-karena an'ilay atao hoe lycopène. Tsy mety manahirana anareo ny tadidin'izany, fa taddio fotsiny hoe ny voatabia, ny pastèque, ny poivron rouge na sakay mena ary ilaina betsaka ho an'ny prostate ireny satria mitondra hery sy tanjaka ho azy. Ilaina betsaka koa ny sakafo mitondra an'ireo ilay singa mineraly, anisan'ireny le hoe zinc. Efa fantatrareo voanina voatavo, ny voanjo, ny hena, ny trondro, ny atody, ireny dia manan-karena zinc, tokony hohanina indrindra ho an'ny lehilahy. Tadidinareo ve le resaka matetika resahana hatramin'izay hoe katsaka tsaramaso voanjobory, nareo mahita ny toy fa zao le izy. Ny katsaka dia mitondra fibra, misy antioxydant ny ilazana azy, manan-karena vitamine E izay tena ilain'ny prostate. Manatsara prostate izany fihinanana katsaka. Fa rehefa mihinana katsaka dia aleo tsy siramamy no atao, fa miteraka olana hafa indray, fa sira kely no atao, asiana voanio, coco, dia hitanao fa izany no tena sakafo tsara indrindra. Tsaramaso, io zany tena hoe manan-karena fibra, misy protéine, misy zinc ao, misy fer ao, misy acide folique ao, vitamine B9 zany. Ary rehefa miresaka an'izany tsika dia manatsara ny fikorianan'ny rà zany. Ilay fikorianan'ny rà ara-dalàna dia mamelombelona ny sela ao anaty vatana, dia anisan'ireny ny prostate. Voanjobory, io dia ahitana potassium, ahitana magnesium, ahitana zinc, misy fibra. Izany hoe rehefa ny sakafo no hohanina ka ahitana an'ireo singa rehetrarehetra ireo dia manatsara ny taosy izany. Voakojakoja amin'ny prostate miaraka amin'ny testicule. Reo koa tsy azo adinoina, le izy mirahalahy, testicule mila kojakojaina. Prostate aloha ny resaka, testicule manaraka jerentsika momba azy, fa ity ny afatra farany. Ho anareo mifoka sigara matetika, manimba prostate io. Izao ny ialana amin'io sigara io, ny misotro toaka matetika, na tsy misotro toaka raha fa mandray alikaoly, dia mila mitandrina nareo. Ity ny tena hoe tokony ho fantarina tsara mihitsy. Mila mampiasa vatana 30 minitra isan'andro, manao exercice physique. Mety foana io, rehefa sport dia mety, aza dia manezaka be loatra nefa. Misy ny atao hoe sport malefaka, misy ny atao hoe sport matanjatanjaka, fa io sport malefaka io no tena zava-dehibe. Rehefa manana envie sexuelle, te-hanao mahitsy be zany resaka, dia manaova. Amin'ny fotoana tsy ahafahana manao, aza mieritreritra an'izany hoe manana fanondrina manetanetana ny fananahana izany, mampidodoza prostate zany. Fa rehefa manana envie, manana fanondrinanao firaisana, ataovy izay anaovany, satria izao mahatsara sy manala ilay fivotosan'ny prostate izany zavatra izany. Raha matoa sy ry vehivavy miohanina izy dia mirary soa antsika rehetrarehetra.